Nous ne sommes pas appelés pour raconter tes problèmes. Nous ne sommes pas appelés pour raconter la déception. Mais nous sommes appelés vraiment pour raconter la bonté du Seigneur. Amen. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, Appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis de miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec Je puissance. marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Taranaka Vafidi. Taranaka Vafidi, ici, Natal. Natawanani Atzarani, Saireti Laiku. Zere Echailai, Azukwafuku, Aiku. Aikwiza Wizamua. Taranaka Vafidi. Taranaka Vafidi, ici, Natal. Natawanani Atzarani, Saireti Laiku. Izere Echailai, Azukwafuku, Aikwiza Wizamua. Sayevelanya. Saila Sainiwa, Saitu Jangai, Aikwiza Mua. Sayevelanya, Saila Sainiwa, Saitu Jangai, Aikwiza Mua. Mandea Mkenya, Mandea Mfagaga, Yai não faço abanão. Aikwiza Mua. Mandea Mkenya, Mandea Mfagaga, Yai não faço abanão. Aikwiza Mua. Aikwiza Mua. Aikwiza Mua. Aikwiza Mua. Je suis saint. Je suis saint en Christ, fils de valeur, joyeux, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh.
Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Fantato vewe yize no yuwe. Est-ce que tu sais qui tu es? Fantato vewe yize no. Yize no yuwe. Tarana ka fofi tsika sa sanve. Tsika kuti atsuna we sana k'Andriamanitra. Amen. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Zanaka lasi zanaka vavy l'Andriamanitra sika. Amen. Mbola tany amboaka tsika. Dia efa niantso atsika ho zanak'Andriamanitra. Efa nifidy atsika ho mpanompo Andriamanitra. Fidy atsika ho zanany izy. Alléluia. Alléluia. Hatrany amboaka tompo dia efa niantso anay ho zanaka ianao. Makasitraka anao izay amin'ity andro anio ity. Alléluia. Hatrany amboaka. Le fanatokanao. Niantso an'ny fitiavanao. Nateraka indray. Ho zanakao ray eo. Mahafinaritra fa ny rano amikorina ny anatina iazy. Avant ma naissance. Tu m'avais choisi. Tu m'avais choisi. Appelé par mon nom. Appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Parce que je suis de ta Je famille. suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines. Siande Witsunia. Siande Witsunia. Kaka Ucha. Sana Kane Manitra. Sana Kanja Manitra. Siande Witsunia. Siande Witsunia. Kaka Ucha. Sana Kanja Manitra. Avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis De ta famille. ton sang. Atane Mbuka. Sanyambuka, Natanatukana, Niaswahili, Fitiavana. Nateraka indray. Nateraka indray, Ho zanak'iny iray. Zanakinira, Rano amikorina to amiko. Rano mikurina toamiko. Je ne suis plus
suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tiandewitsunya, Tiandewitsunya, Katausha, Sanakandya Manitsa, Sanakandya Manitsa. oh, Alléluia. Makasitraka anao zay ray. Nous portons un regard favorable sur toi, Père. Nous sommes vraiment reconnaissants en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, en tant que fille de Dieu. Makasitraka rayo. Efa niantsonay ho zanaka ianao. Alléluia. Makasitraka. Alléluia. Fantatro fianao raiko sy sakaizako Jesosy io iraiko ny atsaranao. Asandrato mafy hoe fantatro fanao ny raiko sy sakaizako Jesosy io iraiko ny atsara. Taontsika nararoatra hiteny hoe fantatro fianao ny raiko. Raha mbola tsy manana an Jesosy ianao, raha izy tomponao sy mpamonjy ny fiainanao, raha isika dia ny ray Jesosy. Halleluja. Makasitraka ray fa efa nanao anay ho zanaka ianao. Efa nanao anay ho zanaka ianao. Halleluja. Tiako ianao tompo. Mas ainda vou me fuar.
paturikio sesosio irakiunia tsarana tiako ianao tompo ianao tompo sy mamafoya famitsapona ny tananao iazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatorikio jesosio irakiunia tsarana natujanao teu aminy fiainako naseunao ai fa tsara loatranao isakiny miainao jesosio irakiunia tsarana mitondra ay mamakinafo anatsianina akaikia indridrana fantatsofianao no raio sisakaizako jesosio irakiunia tsarana natujanao teu aminy fiainako naseunao ai fa tsara loatranao isakiny miainao jesosio irakiunia tsarana natujanao teu aminy fiainako naseunao ai fa tsara loatranao isakiny miainao jesosio irakiunia tsarana miatsarano tompo manaraka anay Yazaranao tumbo Yazakazaka manuchunai Yazaranao tumbo Yachunaya Iwakutwana Yazakamaruku Yazakazaka manuchunai Yazaranao tumbo halleluja makasitraka anao zay tompo misaotra fefa naseonao anay hoe tsara indrindra ianao makasitraka jesosy toute ma vie tu as été bon Toute ma vie tu as été bon. toute ma vie tu as été fidèle Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. je chanterai La bonté de Dieu. mankasitraka anao zay ray misaotra fa miaraka aminay eto ianao anao ny dera anao ny laza anao ny voninahitra
Alléluia. 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 Nous allons prier maintenant. Hivavaka sika amin'izao fotoana izao. Anamafy sika ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra. Nous allons vraiment nous consacrer pour Dieu dans la prière. Amen. Amafiso ny fanoloran-tenana ho an'Andriamanitra. Tenenao amin'i Jesosy hoe ianao io dia an'i Jesosy hatramin'ny farany. Nous allons dire à Jésus que nous lui appartenons toujours. Amen. Fa afaka fiatrantsika ary. Makasitraka Tompo. Ndreto izay miaraka aminao. Misaotra noho ny haben'ny fitiavanao anay. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton grand amour. Tu as déjà versé ton sang sur la croix. Alléluia. Tu nous as déjà rachetés. Et voilà pourquoi la Bible déclare, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, sont un agneau. Alléluia. Oh Jesosy ny soratra masina manambara fa tsy mba zavatra mety ho simba sy mety ho lotaka amin'ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anay tamin'ny fitondran-tena dala fa ny rahasoan'i Kristy le rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Anao zay Tompo. Nous t'appartenons Seigneur. Nous sommes vraiment à toi puisque tu es notre maître. Tu es notre sauveur. Ianao Jesosy ny tomponay. Ianao Jesosy ny mpamonjy ny fiainanay. Monena aty anatinay hatrany Tompo. Demeure toujours en nous Seigneur. Monena any anatinay hatrany Tompo. Demeure toujours en nous Seigneur. Alléluia. Anao Jesosy ny fiainanay manontolo. Amindreo foza reto. Aie pitié de nous, aie pitié de cette église. Seigneur, mamindra fo amin'izao fiangonana izao Tompo. Satria fiangonana efa nividinao tamin'ny ranao izao. Jesosy izao fiangonana izao dia antsoina hoe tenanao, tenan'i Kristy. Oh Seigneur, cette église, c'est le corps de Christ. Tu nous as déjà rachetés. Alléluia. Nous allons toujours nous consacrer pour toi. Manamafy hatrany fanoloran-tena anay ho anao izay. Toerina amin'ny anaran'i Jesosy ny démonie favaro. Toerina ny démonie. Nous allons chasser les démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons les démons. Toerina amin'ny anaran'i Jesosy ny démonie favaro. Les démonies qui apportent les tentations, toutes sortes de chutes. Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Misaotra Tompo. Misaotra Jesosy fa miaraka aminay hatrany ianao. Anao ny dera, anao ny asa, anao ny voninahitra. Makasitraka anao izay androany. Makasitraka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant apporter les dîmes et les offrandes. Hitondra ny fanatitra sy ny ampafolo-karentsika afaka mandroso avy hatrany. Ceux qui apportent les dîmes, oui, nous pouvons nous asseoir, hein? Afaka mipetraka tsika. Zay mitondra fanatitra dia tatazana eny atoerana. On va collecter sur place les offrandes et après, avant cela, on peut avancer pour donner les dîmes. Mandroso zay mitondra ampafolo-karena dia tatazana fanatitra. Aorina zay zany, hein? Et en même temps, on va faire un chant de louange.
Alléluia. Nous allons accueillir le serviteur de Dieu. Tiaka mafisika ufandraisana mpalukun'Andriamanitra. Tovy mafy ihany. Alléluia. Alléluia. Fiatanana ne wanao. Que la paix soit avec toi. Fiatanana ne wani wakaikinao yu. Que la paix soit avec ton fils. Fiatanana ne wani mtukatan mishasika srera Que ya. la paix soit dans votre maison. Alléluia. Alléluia. Shati mumbu la misfizarana rak tepea.
Dia ndesika mbola anao hira anankiray indray. Dia ao anatin'ny fanaovasika le hira anankiray dia mino aho fa efa vita ny fizarana ny RACDB izany. Parce qu'il y aura encore l'offrande spéciale, nous allons encore faire un chant. Ndao ary ataosika vetivety izay tompoko. Ferme tes yeux et nous allons prier pour la parole de Dieu. Répète cette prière après moi. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ce culte-ci. Parce que tu es parmi nous, ta présence est avec nous. Tu vas nous parler ici aujourd'hui.
Prépare notre cœur pour recevoir ta parole. Sy verina aminao ny teny raha sy mamoto ao anatin'ny fonay tsirairay avy. Que ta parole ne revienne pas à toi si elle n'a pas été semée dans nos cœurs. Satria ny teninao no mitondra fanasitranana. Parce que ta parole apporte la guérison. Satria ny teninao no mitondra vahaolana. Parce que ta parole apporte des solutions. Ny teninao ihany koa no mamboly fiainana vaovao anay. C'est ta parole qui nous donne aussi une vie nouvelle. Koa dia mitenena aminay ianao. Alors parle-nous Noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo. au nom de Jésus-Christ. Misaotra fanahy masina. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. 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 Mamerina ny fiarabana izay efa noentina tetery am-boalohany ny tenako izany. Je salue encore vous tous qui êtes ici. Isaorana ny mpanompon'Andriamanitra manome sehatra ahafahana mitoro ny filazantsara. Nous remercions le serviteur de Dieu qui nous donne l'opportunité de prêcher l'évangile. Sainy fa eto Andriamanitra Pense que Dieu est ici ary hikasika ny fiainanao indray izy androany. et il va encore toucher ta vie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ndao ary tonga dia hiditra amin'ny famakinany teny avy hatrany isika Matthieu 6:7. Nous allons tout de suite lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu 6:7. Matthieu chapitre 6 verset 33. Vakisika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fakasao aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Fakasao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Alléluia. Alléluia. Andao hoe mba jerevina eny amin'ny écran dia hiara-maka isika rehetra. Regardez l'écran, nous allons lire ensemble. Isa 2:3. 1, 2, 3. Rehefa atao amin'ny tenasika io teny io dia zao ny vakiny. Quand nous lisons cette parole, voici ce qui est écrit. Hokasahako aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia hanampy ahy ny zavatra rehetra. Je cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes choses me seront données en plus. Indray andro rehefa nitory teny tao Galilea Jesosy dia nampianatra an'io teny izay voasoratra eto amin'ny baibolitsika io. Un jour que Jésus a prêché en Galilée, il a enseigné cette parole qui est écrite dans la Bible. Inona moa ny zavatra nampianarina tamin'izany? Qu'est-ce que Jésus a enseigné en ce temps-là? Jesosy mampianatra ny olona mba hikasaka ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Jésus nous enseigne à rechercher le royaume de Dieu. Tery Jesosy, tery ny ao anatiny te hampahafantatra ny olona ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Jésus voulait faire connaître aux gens ce qu'est le royaume de Dieu. Satria mahita izy fa ny fanjakan'Andriamanitra mitoetra eo amin'ny fiainan'ny olona ihany no vahaolana eo amin'ny fiainany. Parce qu'il sait que c'est le royaume de Dieu dans la vie de chaque personne qui est la solution pour leur vie. Ny olona sy manana ny fanjakan'Andriamanitra dia olona ho sahirana ihany miaina eto amin'ity zao tontolo izao ity. Les gens qui n'ont pas le royaume de Dieu verront des difficultés dans cette vie. Satria ny fanjakan'Andriamanitra dia azo adika fa Andriamanitra no manjaka. Parce que le royaume de Dieu signifie que c'est Dieu qui règne. Tiany Jesosy ho hita eo amin'ny fiainan'ny olona hoe Andriamanitra no manjaka eo amin'ny fiainany. Jésus veut voir dans la vie d'une personne que c'est Dieu qui règne dans sa vie. Niezaka nampianatra an'izany tamin'ny olona rehetra nanatrika azy izy mba hitondra fiainana ho an'ny olona izay mangetaheta fanafahana na mangetaheta vahaolana. Jésus a enseigné cela à toute personne pour leur donner la solution à leurs problèmes. Azavaiko indray hoe Andriamanitra no manjaka eo amin'ny fiainan'ny olona ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Je répète encore que c'est Dieu qui règne dans la vie de quelqu'un dans le royaume de Dieu. Ity teniny vakisika ity dia zaraina anankiroa lehibe. Cette parole que nous avons lue, nous pouvons la diviser en deux grandes parties. Ny voalohany dia manao hoe kasana ny fanjakan'Andriamanitra. La première partie concerne rechercher d'abord le royaume de Dieu. Ny faharoa kosa dia ny hoe hanampy asika ny zavatra rehetra. Et la deuxième partie, c'est que toutes choses nous seront données en plus. Idirako aloha le tapany faharoa dia avy eo iverina amin'ny tapany voalohany aho. J'entre d'abord dans la deuxième partie, ensuite nous revenons à la première partie. Betsaka ny zavatra mifamahofao amin'ny fiainan'ny olona amin'izao vaninandro iainantsika izao. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre époque actuelle. Sy ny eto Madagasikara ihany
fa ny any ivelany ihany koa dia manana olana ny isa-tokantrano. Ce n'est pas seulement à Madagascar, mais même à l'étranger, tout le monde a des problèmes. Satria efa vaninandro farany izao isasika izao. Parce que nous vivons maintenant dans les derniers jours. Vaninandro ny fahorian'ny olona izao. C'est le jour où il y a des difficultés. Vaninandro mahabesaka ny tahotra izao. C'est le jour où il y a beaucoup de craintes. Vaninandro ny ranomaso izao. Il y a beaucoup de pleurs. Maro ny olona tsy mahita fiainana intsony. Il y a beaucoup de gens qui ne voient plus la vie. Maro ny olona efa tsy te hiaina intsony. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus vivre. Satria vaninandro ny ranomaso no lalovana. Parce que nous traversons maintenant l'époque des larmes. Andriamanitra nefa efa nandefany Jesosy ary efa nampitondra teny azy fa hanome fiainana sady fiainana be dia be. Mais Dieu a déjà envoyé Jésus et il lui a donné les paroles qu'il va nous donner une vie et une vie pleine d'abondance. Ary tsy misahatra manome vahaolana mba hitondra ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra amin'ny fiainana tena izy. Et il nous donne toujours des solutions pour conduire les enfants de Dieu dans la véritable vie. Androany dia hanome vahaolana ho anao indray Andriamanitra. Aujourd'hui, Dieu va te donner une solution. Androany dia hitarika asika amin'ny fiainana tena izy indray Andriamanitra. Aujourd'hui, Dieu va nous conduire dans la véritable vie. Ary raha mino ny teny ampitondrana anay ianao dia ahita fiainana vaovao. Et si tu crois en les paroles que nous donnons, tu verras la nouvelle vie. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe homena asika ny zavatra rehetra izay ilaysika mahasara amin'ny fiainasika. Ici, la parole de Dieu nous dit qu'il nous donne toutes choses dont nous avons besoin pour notre vie. Inona moa io fiainana homena asika io? Quelle est cette vie qu'il nous donne? Ny voalohany dia handova fiainana mandrakizay isika rehefa miala eto amin'ity tontolo ity. La première chose, c'est qu'il nous donne la vie éternelle quand nous quittons ce monde. Sainy mandrakarivo fa tsy mifarana eto amin'ity izao tontolo izao ity ny atao hoe fiainana. Pense que la vie ne s'arrête pas dans ce monde. Fa rehefa miala eto isika dia misy fiainana mahafinaritra, tsara, mampiadana asika ao an-danitra. Mais quand nous quittons ce monde, il y a une vie meilleure qui nous donne la paix dans le ciel. Fiainana tsy misy ranomaso. C'est une vie sans larmes. Fiainana tsy misy tebiteby sy tahotra. C'est une vie sans crainte et sans peur. Fa fiainana feno fiadanana miaraka amin'ny Jesosy. C'est une vie remplie de paix avec Jésus. Efa 5 taona lasa Jesosy nefa nampanantena asika. C'était déjà il y a 2025 ans que Dieu, Jésus, nous a promis Fa andeha izy dia namboatra fitoerana ho asika. qu'il va partir et il va nous préparer une place. Ary toerana sara lavitra no efa voahomana ho aso ho anao. C'est une place meilleure qui a été préparée pour toi et pour moi. Noho izany tokony hiomana amin'izany mandrakariva isika. Alors nous devons toujours nous préparer à cela. Tokony ho sara fiomanana amin'io toerana efa voahomana io isika. Nous devons toujours nous préparer à cette place qui a été réservée pour nous. Satria efa voasoratra ao ny anaran'ny olona mino. Parce que le nom de ceux qui croient est déjà écrit là-bas. Efa voasoratra ao ny anaranao. Ton nom est déjà écrit. Efa voasoratra ao ny anaran'io akaikinao io. Le nom de ton voisin est déjà écrit là-bas. Efa voasoratra ao ny anaran'ny olona manompo an'Andriamanitra. Le nom de tous ceux qui servent Dieu sont déjà écrits là-bas. Fa misy zavatra somary anay rakely asika nefa eto. Mais voici une petite remarque. Na dia voasoratra ary ny anaran'ny olona anankiray ka miala amin'ny fanompona izy dia tsy azo antoka ny idirany ao amin'ilay toerana. Même si le nom de quelqu'un est déjà écrit, mais qu'il ne sert plus Dieu, sa place n'est plus assurée. Satria mety ho voafafa io anarana io raha miala amin'ny fanompona ny olona anankiray. Parce que ce nom peut être effacé si quelqu'un ne sert plus Dieu. Mety ho voafafa io anarana io raha niala le finoana ao anatin'ny olona anankiray. Ce nom peut être effacé si la foi n'est plus dans une personne. Amin'izao vaninandro iaina sika izao dia manao ny ho afany ny fahavalo mba hanesorana ny anaran'ny kristianina ao amin'ny toerana efa voahomany Jesosy. À notre époque actuelle, l'ennemi fait tout son possible pour effacer le nom des chrétiens à la place qui a déjà été réservée par Jésus. Zany ny antony mahatonga an'ireny fifamonoana maro, mahatonga an'ireny zavatra mampatahotra maro mba hisintonana ny olona hiala amin'ny finoana. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent et il y a beaucoup de choses qui nous font peur pour que les gens n'aient plus la foi. Androany anefa averenao anatin'ny finoana ny fiainanao. Mais aujourd'hui, remets ta vie dans la foi. Averenao amin'ny fanantenana indray ny fiainanao. Remets ta vie dans l'espérance. Fa ho avy ny andro hifaly ao an-danitra isika. Car le jour viendra où nous nous réjouirons dans le ciel.
Alléluia. 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 Ny amin'ny fiainana eto amboniny tany ihany koa dia manana drafitra sara lavitra Andriamanitra ho aso anao. Concernant la vie sur terre, Dieu a aussi de très bons plans pour toi et pour moi. Satria efa programmany ny hitahany olona. Parce que c'est déjà son plan de bénir son peuple. Efa programmany ny hampiavaka ny fiainan'ny olona. C'est déjà son plan de distinguer la vie de son peuple. Efa nilaza tamintsika Andriamanitra fa hanavaka ny manompo sy ny tsy manompo. Dieu nous a déjà dit qu'il va distinguer ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Satria fotoana hanavan'Andriamanitra ny olona manompo azy zao. Parce que c'est maintenant le moment où Dieu va distinguer son peuple. Sy izay mahazo ny hafa dia mety ahazo anao. Ce n'est pas ce qui arrive aux autres qui va aussi t'arriver. Sy izay olana mety misy eo amin'ny hafa dia mety ho isy eo aminao ihany koa. Ce ne sont pas les problèmes qui arrivent aux autres qui vont aussi t'arriver. Fa amin'ny andro farany izy Jéhovah dia hanavaka ny manompo sy ny tsy manompo izy. Mais dans les derniers jours, a dit Dieu, je vais distinguer ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Manomboka hiditra sehatra amin'ny oara-pivelomasika io Andriamanitra. Dieu va intervenir dans nos finances. Manomboka hiditra sehatra amin'ny ara-pitiavana Andriamanitra. Dieu va intervenir dans notre vie sentimentale. Manomboka hiditra sehatra amin'ny ara-pahasalamana Andriamanitra. Dieu va intervenir dans notre santé. Izy ro vavolombelona fohy aminao ane ahy. Je vais te rendre un petit témoignage. Misy an'ilay fandaharasika mandeha any amin'ny Star Times mandeha isaky ny zoma maraina azafady zoma hariva amin'ny enina. Il y a notre programme qui passe sur Star Times et qui passe tous les vendredis. Dia misy olona anankiray avy any ambanivohitra Majunga any niantso tamin'ny téléphone izany. Et il y a quelqu'un qui vient des confins de Majunga qui a appelé par téléphone. Olona tsy mahafantatra akory ny fiangonana misy asika izy. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas l'église où nous nous trouvons. Fa sendra nanaraka fandaharana dia naheno ny toriteny tao amin'ny fahitalavitra izany. Mais il a suivi le programme et il a entendu la prédication qui était à la télé. Rehefa nokasian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny izy dia nasiary hoe Jesosy no vahaolana. Quand Dieu l'a touché à travers sa parole, il a compris que c'était Jésus la solution. Nino ny teny izay ireny tamin'ny alalan'ny fahitalavitra io vehivavy io. Cette femme a cru la parole qu'elle a entendue à travers la télé. Ary tamin'ny alalan'ny teny reny dia nikasikasy ny fanahin'Andriamanitra. Et à travers la parole qu'elle a entendue, l'Esprit de Dieu l'a touchée. Ka na dia mbola sitrana azy ny aretina dia nahasapa fifaliana tao anatiny izy. Et même si elle n'était pas encore guérie, elle a ressenti de la joie en elle. Ary nanomboka nisy fanantenana tao anatiny fa sy ho faty ny aretina misy eo amin'io izy. Et elle commençait à avoir de l'espoir qu'elle n'allait pas mourir de cette maladie qui était en elle. Tao anatin'ny finoana tao anatiny dia nanomboka afaka niesika teo amin'ny toerana misy azy izy. Avec la foi qui était en elle, elle a commencé à bouger de sa place. Tamin'ny ora resahany taminay dia mbola niteny izy hoe mbola sitrana ny aretina ao anatiny. À l'heure où elle nous a parlé, elle a dit que sa maladie n'est pas encore guérie. Fefa besaka kosa ny zavatra azony natao raha nampitahina tamin'ny fiainany teo aloha. Mais elle pouvait déjà faire beaucoup de choses par rapport à la vie qu'elle avait auparavant. Ity vehivavy ity no nilaza tamin'ny vavany manao hoe rehefa mino an' Jesosy kay ny olona na dia mbola sitrana aza ny aretina dia efa misy zavatra be da be azo atao noho ny amin'ny finoana. Cette femme a dit par sa bouche que quand quelqu'un croit en Jésus, même si elle n'est pas encore guérie, elle peut déjà faire beaucoup de choses grâce à la foi. Isan'ny zavatra n'izy roa ny vavolombelona dia ny fifaliana tao anatiny. Et elle a témoigné de la joie qui était en elle. Ary io fifaliana io no nahafahany niarina teo ambony fandriana nisy azy. Et c'est grâce à cette joie qu'elle a pu se lever de son lit. Io fifaliana io no nahafahany nivoaka ny tokantrano misy azy. C'est grâce à cette joie qu'elle a pu sortir de sa maison. Ary amino izy fa ao anatin'io fiasikesehana ataon'io dia hiala aminy ny aretiny. Et elle a la foi que grâce à tout cela, sa guérison va venir. Te ampaherenao tonga eto androany. J'aimerais t'encourager, toi qui es ici aujourd'hui, Fa ao anatin'ny ranomaso dia ahita fifaliana ny zanak'Andriamanitra. que dans les larmes, l'enfant de Dieu verra la joie. Ao anatin'ny ady mahita fifaliana ny zanak'Andriamanitra. Dans les combats, les enfants de Dieu verront la joie. Ao anatin'ny aretina mahita fifaliana ny zanak'Andriamanitra. Dans la maladie, les enfants de Dieu verront la joie. Satria anavaka ny manompo sy ny tsy manompo Andriamanitra. Parce que Dieu va distinguer ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Eto nefa ny teny dia milaza manao hoe kasao aloha ny fanjakany. Mais ici, la parole de Dieu dit, recherchez d'abord son royaume.
tokony hikasaka mandrakariva ny atao hoe fanjakan'andriamanitra isika. Nous devons toujours rechercher d'abord le royaume de Dieu. Satria raha andriamanitra no manjaka dia isika ny olona ao anatin'ny fanjakany. Parce que si c'est Dieu qui règne, c'est nous qui sommes dans son royaume. Ny atao hoe manjaka manko dia tompon'ny fanapahan-kevitra amin'ny zavatra rehetra. Ce que signifie régner, ça veut dire qu'il est le maître de toutes choses. Tokony hamelan'andriamanitra ho tompo-panapahan-kevitra amin'ny fiainasika isika. Nous devons laisser Dieu régner dans nos vies. Satria raha izy no manapaka eo amin'ny fiainasika dia ho resy ny fahavalontsika. Parce que si c'est lui qui décide dans nos vies, notre ennemi sera vaincu. Satria raha izy no manjaka eo amin'ny fiainasika dia sy manana hery eo amin'ny fiainasika ny fahavalontsika. Parce que si c'est lui qui règne dans nos vies, notre ennemi n'aura plus de puissance dans nos vies. Anjaka eo amin'ny fiainanao ane Andriamanitra. Que Dieu règne dans ta vie. Anjaka eo amin'ny fiainanao ane Jesosy. Que Jésus règne dans ta vie. Anjaka eo amin'ny fiainanao ane ny fanahy masina. Que le Saint-Esprit règne dans ta vie. Ka izy no hatateraka amin'ny programmany eo amin'ny fiainasika tsirairay avy. Et c'est lui qui va réaliser son plan dans nos vies. Jesosy nampianatra ny mpianatrany amin'ny fomba mba hahafahana maneho ny fanjakan'Andriamanitra. Jésus a enseigné à ses disciples comment manifester le royaume de Dieu. Ao zay rehefa sika ny Matthieu toko fahenina ny andininy fahasivy any ka hatramin'ny fahafolo. Nous allons voir Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Sao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo, raha inay izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao, amin'ny andininy fahafolo, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Teto ny mpianatra misy no nangataka tamin'i Jesosy hoe mampianarana hivavaka. Ici, c'est vraiment les disciples qui ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Jesosy kosa dia nampianatra ny hisehoany ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona tia mivavaka. Et Jésus a enseigné comment le royaume de Dieu peut se manifester dans la vie de quelqu'un qui aime prier. Amin'ny fampianarana nampianarin'i Jesosy ty dia misy an'ilay teny hoe raha inay izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao. Dans cet enseignement que Jésus a donné, il y a la parole « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Ny olona miaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony hanamasina mandrakariva ny anaran'ilay Andriamanitra tompoiny. Ceux qui vivent dans le royaume de Dieu doivent toujours sanctifier le nom du Dieu qu'ils servent. Tahaka ny olona ao anatin'ny firenena anankiray manaza ny filoham-pirenenany dia manoatra lavitra noho izany ny tokony hanazan'ny olona ny Andriamanitra hivavahany. Comme les citoyens d'un pays respectent leur président, à plus forte raison, les citoyens du royaume de Dieu doivent respecter le Dieu qu'ils servent. Anisan'ny fandresen'ny firenena anankiray ny fahaizany mametraka ny mpitondra azy amin'ny toerana tsara sy ambony. Parmi la victoire d'un pays, c'est quand son peuple sait honorer la personne qui règne sur lui. Fandresensika kristianina ihany koa ny fahaizasika mametraka ny Andriamanitsika amin'ny toerana tsara sy toerana ambony eo amin'ny fiainantsika izany. La victoire des chrétiens, c'est quand ils savent placer le Dieu qu'ils adorent à la place qu'il mérite. Noho izany tokony hanamasina an'ilay Andriamanitsika mandrakariva isika. Alors nous devons toujours sanctifier notre Dieu. Tokony hanaza an'ilay Andriamanitsika mandrakariva isika. Nous devons toujours honorer notre Dieu. Satria ny fandresensika dia ny fahalebiazan'ilay Andriamanitra tompo isika. Parce que notre victoire repose sur la grandeur du Dieu qu'on adore. Ny fandresensika dia ny fahaizasika manompo an'ilay Andriamanitra tompo isika. Notre victoire repose sur le fait qu'on sait servir le Dieu qu'on adore. Ny mampiavaka ny fiainasika dia ny fahaizasika mametraka an'ilay Andriamanitra tompo isika amin'ny toerana tsara. Ce qui distingue notre vie, c'est que nous savons placer notre Dieu à la place qui est digne de lui. Jesosy nampianatra ny mpianatra mba hahay hanamasina an'ilay Andriamanina. Jésus a enseigné à ses disciples de savoir honorer leur Dieu. Ny maharesy ny kristianina maro dia sy hay no manaza an'ilay Andriamanitra tompoiny. Ce qui fait que plusieurs chrétiens sont vaincus, c'est qu'ils ne savent pas honorer le Dieu qu'ils servent. Indraindray mety mivavaka ihany izy fa efa manomboka fahazarana ny vavaka ataony. Parfois, ils prient, mais ça devient tout simplement une simple routine.
mety tonga am-piangonana ihany izy fa sy hainy ny mametraka an'ilay andriamanitra masina eo anoloany. Peut-être qu'ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas honorer Dieu. Any ka sy miova ny fiainany. Alors leur vie ne change pas. Androany raha sapanao mbola manana ady sy olana ianao apetrao amin'ny toerana tokony ho isy azy ilay andriamanitra ivavahanao. Aujourd'hui, si tu sais que tu as encore des combats et des problèmes, place Dieu à la position qu'il mérite. Andao tena hanaza an'ilay andriamanitra ivavahasika isika. Respectons le Dieu que nous adorons. Andao tena mipetraka sika amin'ny toerana tsara eo amin'ny fiainasika andriamanitra. Mettons Dieu à la première place dans notre vie. Sy misy andriamanitra maharesy n'ilay andriamanitra ivavahasika raha voalaza amin'ny baiboly. La Bible dit qu'aucun Dieu ne peut vaincre le Dieu que nous adorons. Noho izany io aretina misy io resitsika io. Alors cette maladie, nous pouvons la vaincre. Noho izany io ady misy io resitsika io. Alors ce combat, nous pouvons le vaincre. Raha tena haisika mametraka n'andriamanitra amin'ny toerana tokony ho isy azy. Si nous savons placer Dieu à la place qu'il mérite. Fanontaniana mipetraka dia izao. La question qui se pose est ceci. Tena mba mahay manaza an'ilay andriamanitra ivavahanao ve ianao? Est-ce que tu sais vraiment honorer le Dieu que tu adores? Tena mba manompo azy amin'ny fonao manontolo ve ianao? Est-ce que tu le sers vraiment de tout ton cœur? Satria eto ny tenin'andriamanitra dia mampianatra asika amin'ny fanamasinana n'ilay andriamanitra ivavahasika. Parce qu'ici, la parole de Dieu nous enseigne à sanctifier le Dieu que nous adorons. Eo amin'ny andinin'ny fahafolo ihany koa dia izao vaky ny teny. Au verset 10, voici ce qui est écrit. Ho tonga anie ny fanjakanao, hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jesosy mihitsy no mampianatra ny mpianatra mba hiansoanso ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. C'est vraiment Jésus en personne qui enseigne à ses disciples d'appeler le règne de Dieu. Satria araka ny efa nambarako teo, raha ny fanjakan'Andriamanitra no mitoetra eo amin'ny fiainan'olona anankiray dia izay sitrapon'Andriamanitra no ho tanterahany. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le règne de Dieu vient dans la vie d'une personne, c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Noho izany ny kristianina te hahita fiovam-piainana dia tokony hiansoanso mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra hitoetra eo aminy. Alors le chrétien qui veut voir sa vie changer doit toujours rappeler que le règne de Dieu vienne dans sa vie. Ny zavatra tokony ho sain'ny tsirairay avy dia misy ny atao hoe fisipim-pifampitondrana ao anatin'ny fanjakana anankiray. Nous devons penser qu'il y a toujours un règne au sein d'un royaume. Besaka ny zavatra mety ho azo atao ary besaka ihany koa ny tsy azo atao amin'ny fitondrana anankiray. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et beaucoup de choses qui sont aussi interdites dans un royaume. Efa mampianatra asika isan'andro ny amin'ny didiny Andriamanitra. Dieu nous enseigne tous les jours concernant ses commandements. Misy zavatra fiainan'izao tontolo izao iainan'izao tontolo izao sy azo ataon'ny kristianina tafatoetra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Il y a les choses de ce monde que les chrétiens qui vivent dans le royaume de Dieu ne peuvent pas faire. Sy izay ataon'ny olona rehetra eny dia ho azo ataon'ny olona ato anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ce n'est pas tout ce que les gens font en dehors que les gens du royaume de Dieu peuvent aussi faire. Sy azon'ny kristianina ataony manota raha ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Les chrétiens ne peuvent pas pécher s'ils se trouvent dans le royaume de Dieu. Satria ny fahotana dia lalana anankiray hanesorana ny olona sy ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Parce que le péché est l'un des chemins pour enlever quelqu'un du royaume de Dieu. Noho izany raha tena tianao ny orina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia alao ny fahotana. Alors, si tu veux vraiment rester dans le royaume de Dieu, écarte les péchés. Raha tianao ny havaka amin'izao vaninandro iainasika izao dia ndao hiala amin'ny fahotana. Si tu veux te distinguer dans notre époque actuelle, écartons les péchés. Satria efa fotoana faran'izao iainasika izao. Parce que nous vivons dans les derniers jours. Fotoana hanavanan'ny olona manompo sy ny tsy manompo izao iainasika izao. Nous vivons dans les jours où Dieu va distinguer ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Amin'io andinin'ny fahafolo io ihany koa no ahitasika ny hoe hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Au verset 10, nous voyons également que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fanontaniana mipetraka indray dia manao hoe tena manao ny sitrapon'Andriamanitra ve isika? La question qui se pose est ceci: est-ce que nous faisons vraiment la volonté de Dieu? Tena efa ny sitrapon'Andriamanitra ve izao iainasika izao? Est-ce que nous vivons vraiment la volonté de Dieu? Aoka tena iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika? Vivons vraiment la volonté de Dieu?
Alléluia. Alléluia. Aoka tena olona miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika. Que nous vivons vraiment la volonté de Dieu. Satria ny olona miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany no ao ambanin'ny fanjakan'Andriamanitra. Parce que seuls ceux qui vivent la volonté de Dieu se trouvent dans le royaume de Dieu. Ny velam-pandraka ny devoly amin'izao vaninandro iaina sika izao dia ny manala ny olona sy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Le piège du diable à notre époque actuelle, c'est d'empêcher les gens à accomplir la volonté de Dieu. Nefa ny olona sy miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia sy olo ny fanjakan'Andriamanitra. Et pourtant, ceux qui ne vivent pas la volonté de Dieu ne font pas partie du royaume de Dieu. Isan'ny sitrapon'Andriamanitra ohatra ny fandehanantsika manompo azy tahaka izao. Par exemple, la volonté de Dieu, c'est que nous assistons à ce culte-ci. Sitrapon'Andriamanitra ihany koa ny andehanantsika mitoro ny filazantsara. C'est aussi la volonté de Dieu que nous prêchons l'évangile. Sitrapon'Andriamanitra ihany koa ny andehanantsika mivavaka ho an'ny marary. C'est aussi la volonté de Dieu que nous prions pour les malades. Besaka ny sitrapon'Andriamanitra voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Il y a beaucoup de volontés de Dieu qui sont écrites dans la Bible. Nefa maro ny kristianina sy manatateraka an'izany. Mais beaucoup de chrétiens ne le pratiquent pas. Sitrapon'Andriamanitra ny hampisy fifankatiavana amin'ny olona tsirairay avy. C'est la volonté de Dieu que les gens s'aiment les uns les autres. Nefa maro ny olona sy manatateraka an'izany fifankatiavana izany amin'izao vaninandro iaina sika izao. Mais beaucoup de gens ne font pas cela à notre époque actuelle. Fanontaniana mipetraka tena miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao? La question qui se pose, est-ce que tu vis vraiment la volonté de Dieu? Raha lasana bavy tian'Andriamanitra hiaina amin'ny fiainana tena izy isika amin'izao vaninandro hiaina sika izao. Chers frères et sœurs, Dieu veut que nous vivons dans la véritable vie à notre époque Tian'Andriamanitra hiaina actuelle. amin'ny fiainana tena izy isika amin'izao vaninandro hiaina sika izao. Dieu veut que nous vivons la véritable vie à notre époque actuelle. Ny programan'Andriamanitra dia ny hahatonga sika sy ho very. Le plan de Dieu, c'est que nous ne nous perdons pas. Ny programan'Andriamanitra dia ny hahatonga sika ho ao an-danitra. Le plan de Dieu, c'est que nous arrivons au ciel. Ny programan'Andriamanitra dia ny hahatonga sika hiaina amin'ny fiadanana amin'izao vaninandro hiaina sika izao. Le plan de Dieu, c'est que nous vivons dans la paix dans notre époque actuelle. Noho izany ndao hiaina eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Alors vivons dans le royaume de Dieu. Alléluia. 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 Amin'ny tapany fahafolony no ahitasika an'ilay hoe ny etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Dans la deuxième partie, nous voyons sur la terre comme au ciel. Zany hoe tokony efa hahita fiadanana isika na dia eto ambonin'ny tany azy. Ça veut dire que nous devons déjà voir la paix même si nous sommes encore sur terre. Tokony hahita fifaliana isika na dia eto ambonin'ny tany azy. Nous devons avoir la joie même si nous sommes encore sur terre. Tokony hahita fandresena isika na dia eto ambonin'ny tany azy. Nous devons voir la victoire même si nous sommes encore sur terre. Tsofirano eo akaikinao tenenao amin'ny hotahinany ianao. Bénis ton voisin et dis-lui, tu seras béni. Tenenao amin'ny ray hoe hiadana ane ianao. Dis-lui que la paix soit avec toi. Ho tanteraka amin'izay mino ane zany. Que cela se réalise. Alléluia. 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 Matitoko fahenina ny andininy fa raika amin'ny telopolo ka hatramin'ny faefatra amin'ny telopolo. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na inona no hosotronay, na inona no hotafianay. Fa izany rehetra izany dia kasahany zentilisa fatratra. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa kasao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany, ary amin'izany dia aza manana ny amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso anahany azy, ampy ho an'ny andro ny rasy miseho eo aminy. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Anisan'ny zavatra miseho amin'izao vaninandro farany zao ny fanahina.
Parmi les choses qui se passent dans notre époque actuelle, ce sont les inquiétudes. Anisan'ny zavatra manenika ny fiainan'ny olona maro ny fanahina. Parmi les choses qui règnent dans la vie de plusieurs personnes, ce sont les inquiétudes. Ny olona sy manako hohanina dia manany amin'ny hohaniny. Ceux qui n'ont pas à manger s'inquiètent de ce qu'ils vont manger. Na ny manako hohanina ihany koa aza dia mbola manahy amin'izay hoteliny. Même ceux qui ont quelque chose à manger, ils s'inquiètent de ce qu'ils vont avaler. Jesosy nefa mampianatra, aza manahy ianareo. Mais Jésus nous enseigne, ne vous inquiétez pas. Rehefa nitenen'io teny io Jesosy dia tsy hoe aza manahy mijanona eo fotsiny. Quand Jésus a dit cela, ce n'est pas ne vous inquiétez pas tout simplement. Fa te hampianatra ny olona hiditra ao anatin'ny fanjakana. Fa rehefa ao anatin'ny fanjakana isika dia miala ny ahiahy rehetra. Mais il veut nous enseigner à entrer dans son royaume, car dans son royaume, il n'y a plus d'inquiétude. Mampianatra ihany koa ny tenin'Andriamanitra fa na io zavatra isika io azy dia efa misy planin'Andriamanitra ny aminy. La parole de Dieu nous enseigne aussi que même ces choses dont nous nous inquiétons, il y a déjà un plan de Dieu par rapport à cela. Aza manany amin'izay hohaninareo ny tenin'Andriamanitra. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, dit la parole de Dieu. Aza manany amin'izay hosotronareo ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, dit la parole de Dieu. Fa aoka hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Mais entrons dans le royaume de Dieu, Aoka hiditra amin'ny fitondran'Andriamanitra isika. entrons dans le règne de Dieu. Sainy mandrakariva fa manana drafitra sara eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Pensons toujours que Dieu a de bons plans pour notre vie. Manana tanjona amin'io fiainanao io izy. Il a un objectif pour ta vie. Efa misy planina mipetraka amin'io fiainantsika io. Il y a déjà une vision pour notre vie. Ny toy ny tantaram-piainantsika dia Andriamanitra no efa mandamina azy. La suite de notre histoire, c'est Dieu qui le planifie. Ny toy ny tantaram-piainany ao atokantranonao dia efa Andriamanitra no mandamina azy. La suite de l'histoire de ton foyer, c'est Dieu qui le planifie. Fa ny anjarantsika kosa dia manao izay anafainganana ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Mais notre part, c'est de faire entrer le royaume de Dieu dans notre vie. Sindry ny tenin'Andriamanitra fa ny zetlisy na ny olona sy mahalala an'Andriamanitra dia fatra pitady ny amin'ny hohaniny sy ny amin'ny hosotrony. La parole de Dieu confirme que ce sont les païens ou ceux qui ne connaissent pas Dieu qui s'inquiètent toujours de ce qu'ils vont manger ou boire. Any ka rehefa mandalo sy fisiana dia tonga ny tahotra sy ny horohoro. Alors, quand ils sont dans le besoin, ils ont la peur et la crainte. Fa Andriamanitra kosa rehefa miorina ny fanjakany dia izy no ihany zavatra rehetra. Mais quand le royaume de Dieu est là, c'est lui qui prend soin de toutes choses. Zany hoe Andriamanitra misy ny hanome izay rehetra ilaysika. Ça veut dire que c'est vraiment Dieu qui va pourvoir à tous nos besoins. Andriamanitra ny hitondranao amin'izay tanjona tiany hitondrananao. C'est Dieu qui va te conduire à l'objectif qu'il a pour toi. Izy no manokatra lalana ny amin'ny asa tokony hivelomantsika. C'est lui qui ouvre le chemin pour l'emploi qu'il va nous donner. Izy no manakana ny aretina tokony hiditra eo amin'ny fiainantsika. C'est lui qui va empêcher les maladies qui n'entrent pas dans notre vie. Izy ihany koa no manasitrana ny aretina izay mety efa tafiditra eo amin'ny fiainantsika. C'est encore lui qui nous guérit des maladies qui sont déjà dans notre vie. Alléluia. 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 Eo amin'ny andininy faefatra amin'ny telopolo. Au verset 34, Ary amin'izany dia aza manany amin'ny apiso ianareo fa ny apiso hanany azy. ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Zany hoe Andriamanitra mihitsy any efa mandamina ny programa antsika rehetra. Ça veut dire que c'est vraiment Dieu qui planifie déjà tous nos programmes. Ahoana moa ny fomba mba ahafahan'Andriamanitra mametraka ny fanjakany eo amin'ny fiainan'ny olona. Comment est-ce que Dieu fait entrer son royaume dans la vie de quelqu'un? Ndao amaky tenin'Andriamanitra tsika atao Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13. Vakiko manomboka amin'ny andininy fadimy amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Nous allons lire à partir du verset 45 jusqu'au verset 48. Misy fanoharana nataon'i Jesosy eto mba hitaritarasika hiditra ao anatin'ny fanjakany. C'est une parabole que Jésus a donnée pour nous conduire dans son royaume. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaky ny mpandranto anankiray izay nikasaka vatosoa. Ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy.
ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato-tarihina izay nalasaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra ary rehefa feno izany dia nitarihiny ho eny tanety dia nipetraka ny olona ka nifantana ny tsara hataony ao anatiny ao akarona fa ny ratsy nariny. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'assiedent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Eto amin'ity teny ity dia nataon'i Jesosy kisarisary teny no entina nanazavana ny fikasahana ny fanjakan'Andriamanitra. Dans ce passage, Jésus a expliqué à travers une parabole la signification du royaume des cieux. Noarina tahaka ny olona mpitsandraka vatosoa anankiray ny fanjakan'Andriamanitra. Le royaume des cieux a été comparé à un marchand qui cherche de belles perles. Ilay lehilahy mpitady vatosoa dia misy zavatra maro sy mainsy aretana ary misy fialana vola avy any am-paosiny be dia be mba ahitana an'ilay vatosoa izay karohany. Le marchand qui cherchait de belles perles a dû se sacrifier pour beaucoup de choses. Il a dépensé beaucoup d'argent pour trouver ces perles. Tsy maintsy miala eo amin'ny toerana misy azy izy ka mandeha amin'ny toerana izay fantatra fa misy vatosoa eo alohan'ny dingana voalohany. Il devait d'abord quitter l'endroit où il se trouvait pour partir à l'endroit où il y avait de belles perles. C'était la première étape. Mety mahafinaritra azy ny mitoetra eo amin'ny tanàna misy azy nefa raha mijanona eo izy dia tsy afaka ny ahita an'ilay vatosoa mihitsy. Peut-être qu'il aimait bien rester à l'endroit où il se trouve, mais s'il ne quitte pas cet endroit, il ne trouverait pas les perles. Fa rehefa manomboka manao esika miala eo amin'ny toerana misy azy izy dia efa misesa ady ny fahavononana fa andeha hitady an'izany vatosoa izany. Mais quand il a commencé à faire le pas pour quitter l'endroit où il se trouve, il était déjà prêt à trouver ses perles. Andriamanitra ihany koa dia hitondra antsika hoe eo amin'ny toerana misy ny fahasarana rehetra. Dieu veut aussi nous conduire vers l'endroit où il y a sa bonté. Fa misy zavatra sy mainsy ialana na dia ohatran'ny mahafaly azy dia sy mainsy ialana raha te hahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mais il y a des choses que nous devons quitter, même si nous sommes confortables dans ces choses. Nous devons les quitter si nous voulons voir le royaume de Dieu. Mety mbola mahafinaritra anao any zavatra hivelomanao ankehitriny nefa mety misy zavatra sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy mainsy miezaka miala amin'izany isika raha te hahita ny fahasaran'Andriamanitra. Peut-être que tu aimes encore ta vie actuelle et pourtant il y a des choses que tu dois quitter et tu dois les quitter si tu veux voir le royaume de Dieu. Satria amin'izao vaninandro iaina isika izao dia maro ny olona tafalasaka ao anatin'ny fivelomana misy fahotana satria te hanavitra ny tenany izy mba sy ho resy na ho rava ao anatin'ny olana sy ny adiny. Parce que dans notre vie actuelle, il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans le péché parce qu'ils ne veulent pas être vaincus dans leur combat. Tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra nefa isika kristianina raha misy zavatra sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia fotoana izao tsy maintsy ialana amin'izany. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devons prendre la décision que si nous vivons encore des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, nous devons quitter cela. Raisy ho lakinosy fanairana asika izao teny izao fa efa akaiky ny fahatongavan'i Jesosy. Reçois ces paroles comme une alarme pour toi que l'arrivée de Jésus est proche. Aza atao fahazarana fotsiny ny mihaino tenin'Andriamanitra fa efa lakinosy fanairana asika izao teny ambara amintsika izao. Que le fait que tu écoutes la parole de Dieu ne soit pas une simple routine. Aoka tena olona manapa-kevitra hiaina amin'ny fahamarinana isika. Mais prenons vraiment la décision de vivre dans la justice. Satria te hamonjy asika Andriamanitra. Parce que Dieu veut nous sauver. Alléluia. 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 Ny faharoa eto dia izao. La deuxième chose, c'est ceci. Tsy maintsy misy hery miala eo am-pikarohana ny vatosoa satria ny vatosoa dia any anaty vato no misy azy. Il faut qu'il y ait de l'énergie qui se perde quand nous cherchons de belles perles. Na dia mbola sy hita maso ety ivelany azy amin'ny vatosoa dia tsy maintsy mangady aloha vao mahita azy any anatin'ny lavaka misy azy.
Même si nous ne voyons pas encore les belles perles, nous devons d'abord creuser afin de les trouver dans les trous où ils se trouvent. Zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ho azon'ny olona malainy. Ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas pour les paresseux. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy natao an'ny olona kamo. Le royaume de Dieu n'est pas pour les paresseux. Fa misy ezaka sy maintsy atao ary misy hery sy maintsy miala mba hahazahoana an'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Mais il y a des efforts et de l'énergie à dépenser pour trouver le royaume de Dieu. Tenenina ka mora ny atao hoe mivavaka, On croit que c'est facile de prier, fa tsy mora ny mivavaka mais ce n'est pas facile. satria mila fandavateny zany. Parce qu'il faut un renoncement à soi. Misy ezaka sy maintsy atao zany. Il y a un effort à faire. Fomba fiadin'ny fahavalo amin'izao vaninandro eny asika izao dia sy avelany mivavaka ny maro. Ce que l'ennemi fait à notre époque actuelle, il nous empêche de prier. Sarotra ny mitona ny olona ho amin'ny toerany atao hoe mpivavaka. C'est difficile d'entraîner les gens à la prière. Satria rehefa miteny ny hafa ianao hoe ndao hivavaka dia sotra ny avalony efa mivavaka izy. Parce que quand tu leur dis « allons prier », ils répondent « nous prions déjà ». Nefa any amin'ny toerana miafina any tsy mivavaka akory izy. Alors que dans le secret, ils ne prient pas. Noho izany tokony hanana etaeta isika kristianina fa misy ezaka avy amintsika no azahoasika ny fanjakan'Andriamanitra. Alors nous, les chrétiens, nous devons avoir la soif que nous devons faire des efforts pour avoir le royaume de Dieu. Toetra fahatelo nananan'ilay mpitady vatosoa dia nivarotra ny fananany izy ka ny vola azony tamin'izany dia nividianany an'ilay toerana misy an'ilay vatosoa. Le troisième caractère du marchand qui cherchait de belles perles, il a vendu tous ses biens et il a acheté l'endroit où il y avait des perles. Zany hoe mila fahafoizana ihany koa ny amin'ny fikasahana ny fanjakan'Andriamanitra. C'est-à-dire qu'il faut aussi se sacrifier pour avoir le royaume de Dieu. Fomba fiadin'ny fahavalo amin'izao vaninandro iaina asika izao dia ataony miaina ao anatin'ny sy fisinany olona ka matahotra ny hanome satria kely ny eo an-tanany. Ce que l'ennemi fait dans notre époque actuelle, il fait que les gens sont dans le besoin et ils ont peur de donner parce qu'ils n'ont rien dans les mains. Nefa Andriamanitra te hampianatra asika fa mila fahafoizana ny amin'ny fikasahana ny fanjakan'Andriamanitra. Mais Dieu veut nous enseigner que nous devons donner pour avoir le royaume de Dieu. Aoka tena hipetraka amin'ny toeran'ny mpanomeny kristianina. Que les chrétiens soient des personnes qui donnent. Sy tokony ho faly mandray fa tokony ho faly manome. Nous ne devons pas être contents de recevoir, mais nous devons être contents de donner. Mianara manome fa aza mianatra ny mandray. Apprenons à donner, mais n'apprenons pas à recevoir. Satria sara kokoa ny manome noho ny mandray. Parce qu'il est mieux de donner que de recevoir. Afoizo izay rehetra momba asika raha ny fanjakan'Andriamanitra no eo anoloantsika. Donnons tout ce que nous avons si c'est le royaume de Dieu qui est devant nous. Aoka tena afoy na hanana fandavatena isika amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Donnons vraiment tout ce que nous avons pour le service pour Dieu. Mety ho zavatra sy mora zany nefa hikasaka ny fanjakan'Andriamanitra isika. Peut-être que ce n'est pas facile, mais c'est le royaume de Dieu. Ndao hiditra amin'ny tapany fahatelo amin'ny ity teny ny vakina teo ity isika. Entrons maintenant dans la troisième partie de ce passage. Eo amin'ny andininy fahafito amby efapolo any no vakiko. Au verset 47, Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato-tariana izay nalasaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno zany dia nitariana teny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifantana ny tsara hataony aokarina fa ny rasy kosa nariany. le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'assiedent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Alléluia. Alléluia. Hoarin'Andriamanitra tahaka ny mpanarato ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity tantara ity. Dans cette histoire, Dieu compare le royaume de Dieu à des pêcheurs. Araka nefa voalazako tery aloha ny mpanarato ihany koa dia misy ezaka sy maintsy atao ary misy fahatakarana sy maintsy mipetraka ao anatiny. Comme je l'ai dit au début, il y a aussi des efforts que les pêcheurs doivent faire. Ny mpanarato dia efa mahafantatra ny ora tokony hanaratovany. Les pêcheurs connaissent déjà l'heure à laquelle ils doivent pêcher. Ny mpanarato mahafantatra ny toetrandro
ny amin'ny tokony anaratovany. Les pécheurs connaissent le temps auquel ils doivent pécher. Andriamanitra ihany koa dia hampahafantatra asika fa fotoana izao satria ny zavatra miseho efa manambara fa tokony ny fanjakan'Andriamanitra no iainan'ny kristianina. Dieu veut nous dire aussi que c'est maintenant le moment où les chrétiens doivent vivre le royaume de Dieu. Raha mbola variana amin'ny fiainan'izao tontolo izao isika amin'ireo zavatra miseho be da be ireo dia ho rendrika ihany isika kristianina. Si nous sommes toujours distraits par les choses de ce monde, nous allons être vaincus, nous les chrétiens. Noho izany tokony efa ora ifoaza sika izao anaovasika ny asan'Andriamanitra. C'est l'heure où nous devons nous réveiller pour faire le royaume de Dieu. Ora tokony hananasika fanantenana fa olona efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. C'est l'heure où nous devons avoir l'espérance que nous sommes dans le royaume de Dieu. Fotoana tokony andinian-tena fa tokony olona efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Nous devons penser à nous-mêmes que nous devons être dans le royaume de Dieu. Fa raha mbola any amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia mialahany sao rendrikany ianao. Mais si tu es encore dans le monde, sors de là, sinon tu seras perdu. Ny mpanarato eto rehefa nanipy ny aratony ka nahazo trondro dia nanomboka ny fidiny tsara izy natao akarona ary ny rasy nariny. Les pêcheurs ont eu beaucoup de poissons et ils ont mis dans des paniers ce qui est bon, ils ont jeté ce qui était mauvais. Inona moa ny trondro resahana eto? De quel poisson nous parlons ici? Le trondro dia oharina hoe fiainan'ny olona anankiray. Les poissons sont comparés à la vie de quelqu'un. Satria besaka ny zavatra fafin'ny tontolo ka miatra eny amin'ny fiainan'ny olona amin'izao vaninandro iainasika izao. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des personnes qui vivent actuellement. Misy fampianarana besaka hitasika eny amin'ny tontolo eny. Il y a beaucoup d'enseignements que nous voyons partout. Mampianatra asika ny sifisina. Ils nous enseignent le manque. Mampianatra asika ny aretina eseroa. Ils nous enseignent les maladies par-ci et par-là. Mampianatra asika ny ady eseroa. Ils nous enseignent les combats par-ci et par-là. Zany hoe eo amin'le fiainana iainasika io dia misy fianarana azo resina sy azo resina. C'est-à-dire que dans la vie que nous vivons actuellement, il y a des enseignements que nous pouvons prendre et que nous ne pouvons pas prendre. Raha miatrika sifisina ianao androany dia mandraisa lesona fa tokony hiaraka amin'ny Jesosy ianao mba hivoaka ho mpandresy. Si tu te trouves dans le besoin actuellement, reçois la leçon que tu dois être avec Jésus pour être victorieux. Satria maro ny olona miatrika aretina dia makany amin'ny vahaolana sy izy satria izay ny fampianarana na resy lahatra azy fa ianao kosa ndao ento amin'ny Jesosy ny adinao. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies et ils vont faire les enseignements qui ne sont pas vrais, mais toi, si tu as Jésus, reste dans le royaume. Rehefa tonga teo amin'le mpanarato ny karazana azany rano besaka dia nangony ny tsara ka nataony tao anaty arony. Quand il a fait beaucoup de poissons auprès des pêcheurs, ils ont mis de côté ce qui était bon et ce qui était mauvais. Sy izay azany rano rehetra hitany teny amin'ny ranomasina dia noentiny tao anatin'ny arony avokoa. Il n'a pas mis dans les paniers tous les poissons qu'il a trouvés dans la mer. Fa izay fantany fa tsara ihany no nataony tao anaty arony. Mais seuls ceux qui étaient bons, il les a mis dans le panier. Aoka sy ampitaha ny fiainanao amin'ny fiainan'ny olona rehetra eny ianao. Ne compare pas ta vie à la vie des autres. Andriamanitra mampianatra asika fa besaka ny zavatra mety ho hitan'ny maso sy reny sofiny. Dieu nous enseigne que nous pouvons voir beaucoup de choses de nos yeux et entendre de nos oreilles. Fa izay mahasoa asika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany no tokony hiainantsika. Mais seul ce qui est bon pour nous dans le royaume de Dieu, c'est ce que nous devons vivre. Izay hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay ihany no tokony ho be ao am-posika. C'est ce qui va te conduire dans la vie éternelle qui doit être dans ton cœur. Anome ohatra kely ndray aho. Je vais te donner un exemple. Anisan'ny zavatra mahatarika olona amin'izao vaninandro iainasika izao ny karazana zavatra anankiray ao amin'ny telefônina tsinona izany fa amin'ny Facebook ohatra. Parmi les choses qui attirent les gens actuellement, c'est ce qui se trouve dans les téléphones, c'est-à-dire le Facebook. Oharina tahaka ny ranomasimbe anankiray Facebook. Le Facebook est comparé à une grande mer. Tonga eo ny mpanarato dia samy manipy ny aratony. Il y a beaucoup de pêcheurs sur cette mer. Eny fa na dia anao io ara dia mety manipy ny aratonao ao. Oui, même toi, peut-être que tu jettes ton filet dedans. Satria amin'ny fotoana mijery azy isika dia misy zavatra maro hita ao anatiny. Parce que quand nous regardons les réseaux sociaux, nous voyons plein de choses dedans. Misy amin'ny zavatra miseho ao mety mahasoa tokoa.
Il y a des choses dedans qui sont bien pour toi. misy amin'ny zavatra miseho eo any koa nefa no mety mamotoka fiainana. Mais il y a aussi des choses qui peuvent détruire ta vie. Ka raha sy manana fampianarana tsara isika hoentina manavaka ny tsara sy ny rasy dia mety maro ny fiainana potika amin'ny alalan'io aranomasombe anankiray io. Et si nous n'avons pas le bon enseignement pour discerner le bien et le mal, beaucoup de personnes peuvent être détruites dans cette mer. Maro ny tanora kehitriny no efa nanrato na narato tao anatin'io ary potika ny fiainany. Beaucoup de jeunes ont jeté leur filet dans cet endroit et leur vie était détruite. Manomboka manao tsinotsinona ny ray aman-dreny miteraka azy izy satria nandray fampianarana tao anatin'io ranomasina io. Ils n'honorent plus leurs parents parce qu'ils ont reçu un enseignement dans cette mer. Sy mahavavaka ny kristianina maro satria raha vao mifo dia efa io ny zavatra ho jereny. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à prier parce que dès leur réveil, c'est ce qu'ils regardent. Mety tsy matory ihany koa izy raha tsy mijery an'io. Peut-être qu'ils ne dorment pas non plus avant de regarder cela. Ary mameno ny harony amin'ny trondro hitany ao anatin'io ranomasina io. Et ils remplissent leur panier des poissons qu'ils trouvent dans cette mer. Eto nefa ny tenin'Andriamanitra mampianatra rehefa tonga eo aminao ny hazan-drano dia ny sara no alainao atao anaty harona fa ny rasy kosa ariana. Et la parole de Dieu nous enseigne, quand les poissons arrivent vers toi, tu mets les bons dans le panier et les mauvais, tu les jettes. Satria efa vaninandro farany zao anavaka ny olona tena manompo azy Andriamanitra. Parce que nous vivons dans les derniers jours et Dieu va distinguer son peuple qui le sert. Anavaka ny olona tena resy lahatra amin'ny fanompona azy Andriamanitra. Dieu va distinguer le peuple qui le sert vraiment. Averiko ilay nolazaiko tery am-boalohany. Je répète ce que j'ai dit au début. Efa voasoratra ao an-danitra ny anaranao. Ton nom est déjà écrit au ciel. Efa voavoatra ny toerana ivatananao. Ta place est déjà préparée. Fa sy ny olona rehetra tonga am-piangonana na voasoratra ao dia azo antoka fa ho ao. Mais ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église ou tous ceux dont le nom est écrit là-bas qui entreront là-bas. Raha tena manaraka ny drafotr'Andriamanitra isika dia sy ho voafafa ny anarasika ao an-danitra. Si nous suivons vraiment la volonté de Dieu, notre nom ne sera pas effacé du ciel. Raha tena manompo azy amin'ny fosika tokoa isika dia sy ho voafafa ny anarasika ao an-danitra. Si nous le servons vraiment de tout notre cœur, notre nom ne sera pas effacé au ciel. Andriamanitra ihany koa nampianatra fa ny etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Dieu aussi nous a enseigné sur la terre comme au ciel. Ahita fiadanana ny olona miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Que ceux qui sont dans le royaume de Dieu voient la paix. Ahita fahasarana ny olona miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Que ceux qui vivent dans le royaume de Dieu voient la bonté. Ny lalana tena hanamafisana ny fanjakan'Andriamanitra dia mivavaka. Le moyen pour être dans le royaume de Dieu, c'est la prière. Ny vavaka ihany no lalana ahafahasika manokatra ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainasika. C'est à travers la prière seulement que nous pouvons ouvrir le royaume de Dieu dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Aoka tena olombavaka ianao manomboka androany. Que nous soyons des gens de prière à partir d'aujourd'hui. Aoka tena olona manana etaetany amin'ny vavaka ianao manomboka androany. Que tu aies vraiment soif de prier à partir d'aujourd'hui. Ialao le vavaka ny olona tsy mino. Ne prie pas comme les incroyants. Hoe miteny ihany ny vavanao nefa ianao ara-tsy mino akory. Que ta bouche parle, mais toi tu ne crois même pas. Fa vao manomboka misokatra ny vavanao dia minofa Andriamanitra no miresaka aminao. Mais dès que ta bouche s'ouvre, crois que Dieu te parle. Ary ansoisoy ny fanjakan'Andriamanitra mba hitoetra eo aminao. Et que le royaume de Dieu soit en toi. Ho fitiniko ny nambara rehetra. Je résume tout ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. Mila tena olon'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Nous devons être un peuple du royaume de Dieu. Tandremo ny tenanao sao mbola olony tsy fanjakan'Andriamanitra. Fais attention de ne pas être dans le royaume de Dieu. Efa vaninandro farany zao iainasika zao. Nous vivons dans les derniers jours. Aoka tena hiavaka ianao fa sy hitovy amin'ny olona zao tontolo zao. Il faut que tu sois vraiment distingué, mais pas comme les gens de ce monde. Arovy amin'ny fahamasinana ny tenanao. Protège-toi du mal. Arovy amin'ny fahadiovana ny tenanao. Protège ton corps dans la pureté. Avozy mandrakariva ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Et renouvelle ta relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Sangany ny tanany hoe nandray ianao teto amin'ity toerana ity. Lève ta main. Andao ity tanana ho an'i Jesosy. Acclamons le Seigneur. Nivavaka ary sika amin'izao fotoana izao a. Nous allons maintenant prier. Nivavaka ho ataosika dia andao tena namafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Quand nous allons prier, renforçons vraiment notre relation avec Dieu. Mba tena ho olon'ny fanjakan'Andriamanitra isika.
Que nous soyons un peuple du royaume de Dieu. hoy ny tenin'andriamanitra nivaky isika teo hoe ny apiso a efa manana ny zavatra iseho eo aminy fa ny androandry ataovy tena sara fifandraisana amin'andriamanitra ianao. La parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure a dit « À chaque jour suffit sa peine ». Mais aujourd'hui, que ta relation avec Dieu soit vraiment bonne. Mivavaka ary sika tompoko an dia avoziny ray mifanolora tenanao samy mivavaka. Nous allons prier, renouvelle ton engagement envers Dieu. Asandrato mivavaka ao mivavaha. Que Ao ka chacun tena de nous olona prie, sara fifandraisana amin'andriamanitra ianao. que ta relation avec Dieu soit vraiment restaurée. Jehovah Andriamanitra eo eto ianao sy ny fanatrehanao. Seigneur, notre Dieu, ta présence est ici. Mangetaeta zay Jesosy eo mba tena olona ny fanjakanao. Nous avons vraiment soif d'être un peuple dans ton royaume. Very zay Jesosy eo raha lavitra anao. Nous sommes perdus, Jésus, loin de toi. Tsy vitanay ny fiainanay raha misaraka aminay ianao. Nous ne pouvons pas vivre notre vie si nous nous séparons de toi. Indrindra amin'izao vaninandro faran'izao tompo mila ny herinao izahay. Surtout dans ces derniers jours, Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Manjaka ato am-ponay ianao Jesosy eo. Règne dans notre cœur, Jésus. Manjaka amin'ny fiainanay ianao Jesosy eo. Règne dans notre vie, Jésus. Aza vela ho any amin'ny fahaverezana ny fiainanay. Ne laisse pas notre vie dans la perdition. Tehirizo amin'ny fahasarana mandrakariva izahay. Garde-nous toujours dans ta bonté. Aza vela hatateraka fahotana ny fiainanay. Ne nous laisse pas dans le péché. Ampianaro izahay amin'ny lalana tokony izoranay. Enseigne-nous le chemin que nous devons suivre. Sakano izahay raha ho any amin'ny rasy ny dianay. Empêche-nous de marcher vers le mal. Te ho any an-danitra izahay Jesosy eo. Nous voulons aller au ciel, Jésus. Mangetaeta fiainana izahay Jesosy eo. Nous avons soif de la vie, Jésus. Mangetaeta fahamarinana izahay Jesosy eo. Nous avons soif de la justice, Jésus. Tehirizo ny fiainanay tompo. Garde notre vie, Seigneur. Anao izahay. Nous t'appartenons. Sotra Jesosy. Merci, Jésus. Amen. Amen. Ndao sika itetanana mafy fisoratsika Acclamons n'Andriamanitra. le Seigneur. Alléluia. 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 Ya, isoratsika ny tompo moa zay afatra no entina teto amin'ity toerana ity zay a. Mino aho fa nandray ianao. Nous remercions Dieu pour ce message et je crois que tu as reçu. Alléluia. Alléluia. Ya, omeko ny mpitarika ny fanohizana rehefa avy eoamiverina milaza ny filazana izany tompoko. Alléluia. Alléluia. Mystère be aty vavaka ho an'ny mpanala BPC hoe efa hitako ety andry. Vavaka ho an'ny mpanala BPC sika tompoko zao. Alléluia. Salefa amin'ny adika fa mpanala BPC eto Madagasikara ny vavasika va sy zareo a. Sagana ny tanan'ny mpanala BPC. Tena misy maromaro alina eo.